Falitafona amintsika rehetra indray amin'izao alan'ny alakamisy 17 aogositra 2024 sy 2025 izao manolotra ny arabaombam-piraritso ho antsika rehetra eto Madagasikara sy any ivelan'ny Madagasikara rehetra manaraka mivantana izao fampalalam-baovao izao manasa antsika rehetra ihany koa anaraka izany fampalalam-baovao izany hatramin'ny farany miara-manolotra amiko izao fampalalam-baovao izao grasy André Ajitoerina miarabanao ihany koa. Miarabanao Mikarandriambolaza miarabantsika ny tokantranany koa manaraka ny fampalalam-baovao eto amin'ny TV+ Madagasikara amin'izao alina izao. Menantsika zao ny tapany voalohany amin'ireo lohatenim-baovao izay nisongadina ho amin'ny anio ity ao anatin'ny fiatrehana ny fikoanan-doam-pirenena dia miroso amin'ny fiofanana samihafa ny FFKM amin'izao fotoana izao mandray anjara samihafa avy amin'ny sampana nasionaly no mandray anjara amin'ny fiofanana izay aritra 3 andro. Aina parefiny ady atao amin'ny kolokolo ny fanapahan-kevitra sasany mikasika ny fanavaozana ny satan'ny mpitsara izay nakato avy ny fitsarana avy momba lalam-pandonenana na ny HCC ho ny fiarahamonim-pirenena aok'izay ny tsy maty manota. Tapany faharoa amin'ireo lohatenim-baovao nafindra toerana amin'ny fonja manara-penitra ny ampahan'ireo voafonja atao amin'ny fonja be ny feno arivo atsinanana teo aloha manoloana ny fitombony isan'ny voafonja. Miakatra hatrany ny vesatra zakainy Ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zanany an-tsekoly mandidina ny 3 hetsy ariary isan'ny mpianatra ny vola mety lany amin'ny fitaovam-pianarana sy ny kojakoja ilaina. Araka efa natsitsika tao anatin'ny lohatenim-baovao tapany voalohany dia ao anatin'ny fiatrehana ny fikoanan-doam-pirenena dia miroso amin'ny fiofanana samihafa ny FFKM amin'izao fotoana izao. Mandray anjara samihafa avy amin'ny sampana nasionaly no mandray anjara amin'ny fiofanana izay aritra 3 andro fa ny fananareo mpampio araka izany no atao amin'izao fa tsy dinika akory. Izy ireo no anofana any amin'ny distrika sy any amin'ny commune ho ny filohan'ny FFKM. Mamitino Andriambolona sy Omekarina Efitsana. Manomboka riroso amin'ny fanatanterahana ny fanofanana samihafa ny FFKM miatrehana ny fikoanan-doam-pirenena izay ampandraisana anjara ny vahoaka malagasy tsy vaky volo. Fanofanana ho amin'ny mpanofana no atao ka niantsoana sokajin'olona samihafa avy any faritany FFKM araka ny lafitra FFKM izay misy ary koa avy amin'ny fiangonana mitambatra anatin'izay FFKM izay. Maharitra 3 andro ny faharetan'izany ary dia inoana fa tera-boka-tsoa tokoa ho an'ny asa fanatanterahana izany rehetra natomboka izany. Eto am-piandongana dia tiany ihany manazava antsika fa fanofanana izao atao izao fa tsy ilay dinika amin'ny maizazy akory. Aritra 3 andro ity fiofanana ny mpampiofana ity, izy ireo no anofana ny amin'ny distrika sy any amin'ny commune. Ny amin'ny commune ihany koa no anatanteraka ny fanofanana ny any Fokontany izay anatanteraka izany Ratsahivina ny 8 andro dia isy ny fanompo-pivavahana tariny FFKM ny 30 aogositra ho avy izao ao aorian'izao fiofanana ho an'ny mpampiofana izao. Ny fampiofanana ireo mpanamory any amin'ny distrika kosa no anaraka izany. Ny iray hatramin'ny 1 septambra, ny 4 septambra ny fanomboana ny dinika any Fokontany sy fanomboana ny dinika ho andreo malagasy mona ny ivelany. Ny 5 oktobra indray ny fanomboana ny dinika any amin'ny commune, raha ny 9 oktobra ny fanomboana ny dinika eny amin'ny distrika, ny 12 novambra ny fanomboana ny dinika eny amin'ny faritra raha ity dia ity andro ity ihany. Ao aorian'ny volana May 17 kosa no fanolorana ny fehi-kevitra ho hiatrany ny FFKM. Mandidina izay vaovao makasika ny fikoanan-doam-pirenena izay hatrany tokony ho sehatra ifampiainoana sy ifampiresahana ny fikoanan-doam-pirenena ho ny HVM tokony handray anjara amin'izany avokoa ireo mpisehatra rehetra eto amin'ny firenena na izany aza tokony ho ferana mazava ireo loha-hevitra hodinina mandritra izany ny resaka lalam-panorenana lalam-pifidianana ary ny rafitra politika no anisany tokony ifatohana ho an'ny HVM tsy tokony hivadika ho ady hevitra amin'ny antsipiriany sehatra rehetra eto Madagasikara ny fikoanan-doam-pirenena. Iantra Larso eo amin'ny sariny Omega Efitsana. Zay ny teny rany zay ny efa lalana ny ekena zany ifampiainoana eto amin'ny firenena. Ny ohatrohatra kely ny fomba tanterahana azy miarabany mpikarakara zay ny FFKM fitonam-panjakana sy izay rehetra andray anjara amin'izany. Any anisany andray anjara zay indrindra any amin'ny fotony any mba hampiakatra ny hevitra aty amintsika. Aty amin'ny foibe zany raha zay ilazana azy ny hevitra farany. Faharoan'izay dia ho zay hoe
alao mba ferana ihany ny FDB tokony hodinihana fa tsy eritreritra hoe ny concertation nationale no anao an'ity rehetrarehetra ity ohatra lazaiko aminareo zao raha anao secteur économique dia hoe andinika vanille andinika filière café andinika filière vary programme économique zay candidat-ny ariny zany dia andresy lahatra ny olona fa ny azo raha za dia ozy hoe ahoana ny constitution antsika ahoana ny lalam-pifidianan'ireo ahoana ny ataoko hoe ny fiandrianam-pirenena satria mafoaka be zay zavatra zay ary ahoana ny rafitry ny atao ahoana le rafitra eritreretiny olona hoe rafitra vonjimaika izy ve nilazako azy mety ho diso zany hoe io zao ny olona miteny hoe ravany tsy ravany sy ny sisa tokony ho valiany zany satria zany tena politika mpanjakana hoe inona ny ataontsika amin'izao phase transitoire amin'izao toko teteza mihitsy zao ka voafetra ny fotoana koa tsika tsy hety mihitsy hoe hitarina fotsiny eo zany tena antony efa tsy azo anoarana mihitsy ngamba ny anitarana azy fa raha hoe ny fikenikiromantsika tsy tokony anditatra n'izany fotoana zany fa dia ilaina zany io ary tokony handray anjara daholo zay hery velona. Fa misy fitsipika ajaina ny demokrasia eto Madagasikara raha ny nambarany Italia misana ny fikarohana sy ny aivao androana andritra ny fanombohan'ny fionan'ireo mpikaroka amin'ny sehatry ny siansa ara-tsosialy aty amin'ny ranomasimbe indiana izay tanterahina eto Madagasikara nanomboka androany. Amitaky fanabeazana fifanajana ary fahalalam-pomba ny demokrasia na dia mampiroborobo ny fahalalahana maneho hevitra aza amin'ny tanjony tsy manaja ny demokrasia araka izany ny fanehoan-kevitra miaro fanompana sy tena mamofady hiteny amin'ny tambazotra tserasera sy araka ny fanamafisany talemisana ny fikarohana sy ny aivao ity amin'ny fomba fisainana dika tamin'ny vahin'ny demokrasia ilaina ny fanabeazana sy ny fampianarana mikasika ny fampiarana azy mba hitondra fampandrosoana marina ho an'ny Madagasikara ho famaritina ny demokrasia mifandraika amin'ny fomba fiaina sy ny kolotsaina aty amin'ny ranomasimbe indiana no antony fionan'ireo mpikaroka ireo eto Madagasikara. Antrara Lalarso, Omekarana Eftsoni. Mandray anjara amin'ny fionana mikasika ny demokrasia izay tanterahana eto Madagasikara nanomboka androany ny mpikaroka amin'ny sehatry ny siansa ara-tsosialy, ny firaisamoam-pirenena ary ny tanora vao miditra amin'ny seha-pikarohana. Tanjona apetraky ny fionana ny hamaritana miaraka ny demokrasia mety sy mitondra fampandrosoana marina ho an'ireo nosy aty amin'ny ranomasimbe indiana toa an'i Madagasikara. Fomba fisainana sy fahalalahana nolovaina tamin'ny firenena tandrefana ny demokrasia. Mila fanabeazana sy fampahafantarana noho izany ny fampiarana azy mba tsy ho lasa sakana amin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny fiarahamonina. Misy ihany koa ny fepetra takiana izay mametra ny fampiarana ny demokrasia ka tokony ho hajaina. Ataoko hoe terme lovatsika amin'ireo tandrefana efa hitantsika moa izany fa mety misy hoe limitiny ny fampiasantsika an'ilay demokrasia ka eo indrindra no hijerena hoe inona ny antsointsika hoe demokrasia ohatry ny ahoana no mety amintsika eto Madagasikara sy eto amin'ny ranomasimbe indiana satria mety hitovitovy olana amin'ny resaka gouvernance na ny eto Comore na ny eto Maurice na ny Seychelles zany dia izay fifanakaloza-kevitra izay eo anivony atao hoe demokrasia no jerena miaraka sy fa izay indrindra no tokony misy mety hoe ny zavatra eritreretintsika amin'ilay hoe terme demokrasia izay rehefa nyzenteneko teo efa nilovaintsika moa izany ny fampiarana azy sy ny fanaovana anazy fa aitsika koa fa mety misy zavatra mety mbola tsy mety amintsika mila fampianarana ary izay ohatra hoe izay fampianarana izay ahoana no ampiarana azy any amin'ny fiarahamonina eny. Misy ankoatr'izay ny fandikana avilana ny demokrasia raha ny eto Madagasikara. Anisan'izany ny fanehoan-kevitra miampy fanompana sy teny ratsy eny amin'ny tambajotra ny serasera. Matetika mieritreritra zao tsika hoe rehefa manompa olona any amin'ny réseaux sociaux satria hoe liberté d'expression zay dia eritreretintsika hoe demokrasia nefa misy fetrany demokrasia mila fampianarana ny demokrasia mila fifanajana mila civilité dia izay angamba no tokony jerena hoe inona tsara no eritreretin'ny be sy ny maro amin'ilay demokrasia ary inona tokony azo atao ny matetika koa mety misy fomba malagasy amin'ilay hoe izay mangina volamena ohatra dia tsy mahasamy tenin'izay ao am-ponina izay eritreretiny hoety satria hoe aleo mangina satria izany manana fahendrena
mety zay ngamba nefa mety zay koa nitondrantsika amin'ny fampandrosoana. Izy ny feikevitra ho raisina mikasika ny demokrasia tokony ho ampiarina eto Madagasikara sy aty amin'ny ranomasimbe indianina ary atolotra ny mpanatanteraka izany aorian'ny fihaonana. Toerantsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao ahina amparefo ny ady atao amin'ny kolokolo ny fanapahan-kevitra sasany mikasika ny fanavaozana ny satany mpitsara izay nakatoavy ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny HCC ho ny fiarahamonim-pirenena aoka izay tsy maty manota miendrika trano trano sy fiarovana be fatany ny sampitsara ny fanapahan-kevitra nisan'izany ny fanafoanana ny fandroana ho azy ireo mpitsara voaheloka noho ny kolokolo ary ny fanamborana ny fitondrana basy ho an'ny mpitsara ho iatrany ny fiarahamonim-pirenena eo amin'ny fandraisam-peo ny fitiavana dony sary ny Ivrasata. Natolotra ho eo ambany fanaraha-maso ny maharadalàna azy teo anivon'ny HCC ny lalàna laharana fa 4 aotra 3 momba ny fanavaozana ny sata amin'ny feny mpitsara. Naneo ny ayay ny manoloana ny roa amin'ireo fepetra ao anatin'ny fanavaozana ny sata amin'ny feny mpitsara ny fiarahamonim-pirenena l'Alliance Ent na ny Oxen tsy maty manota. Everin'izy ireo fa mety amparefo ny ady amin'ny kolikoly sy ametraka rafitra manome tombon-dany ireo mpitsara ny fanavaozana sasany. Voalohany amin'izany mikasika ny fanafoanana ny fandroana avy hatrany ireo mpitsara voaheloka noho ny kolikoly. Teboka anankiroa no ataontsika hoe somary manerana kely anay anatin'izy io indrindrindrindra moa zany le voalohany le hoe fandroana avy hatrany ny mpitsara raha tratra manao kolikoly izy ho anay dia tena mety zany raha zay no nisan'ny natonga anay hoe tsy miteny izahay tamin'ny fanolorana izy iny teo anatrehan'ny HCC gaga nefa izahay rehefa niteny ny HCC hoe tsy azo atao zany ho anay nefany tena ady amin'ny kolikoly ary anisany ataontsika hoe andro lehibe ho an'izany hoe ady amin'ny kolikoly zany ny fitsarana ka ho anay tokony atao mihitsy le hoe zay tratra manao kolikoly indrindra fa ny mpitsara izay andro itokisan'ny vahoaka dia tokony isy avy hatrany ny fandroana an'izany mpitsara zany mba ananantsika tandalàna araka ny tokony izy tokoa sy ampandroso kokoa an'ilay ataontsika hoe ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Lotsindrin'izy ireo mandokana ihany koa ny mikasika ny fanamorana ny fitondrana basy ho an'ny mpitsara. Alina fa mpitsara manana statut manokana fa aoka re mba ilay lalàna izay efa mipetraka io ihany no ndao ampiaritsika ho antsika rehetrarehetra indrindrindrindra ho amin'ny mpitsara mba hanana vahoaka fitokisana ho amin'izy ireo sy mba tsy hananantsika ihany koa le atao hoe corporatisme satria raha ohatra ka hoe manana autorisation manokana mpitsara izay omena ataontsika hoe institution hafa izay tsy hitovizana amin'ny sarababavahoaka dia tafiditra anaty atao hoe corporatisme tsika rehetrarehetra. Misy lalàna mifeny fahazona mitazona fitaovam-piadiana ho iatrany ny fanazavana ireto fiarahamonim-pirenena ireto. Mbola tena marefo ny fitokisan'ny olo-pirenena amin'ny andro mpitsarana ka tokony hanamafy ny andraikitra ny mangarahara ny fandraisana andraikitra ny fanavaozana ny sata mifeny mpitsara ary tsy amorona tombotsoa manokana izay mety ampitombo ny fahatsapan'ny olona fa misy ny tsy maty manota ho iatrany ny fiarahamonim-pirenena enta. Trangam-piarahamonina ankizilahy roa namono ainy ny maraina ny alarobia 20 aogositra 2024 teo no ny fipoahana fitaovam-piadiana mahery na grenade ny lalaovin'izy ireo tao amin'ny commune Marifoty distrikany Toliara faharoa hitan'ireo ankizy teo amin'ny toerana nisamboran'izy ireo vorona teo an-tanàna ilay grenade dia averin'izy ireo kilalao ka nalaovin'izy ireo ka nipoaka tampoka teny ampelantanan'ireo ankizy maty avy hatrany vokatry ny fipoahana ny iray namany kosa mbola afaka niala kely ilay toerana fa saingy tsy tonga lavitra akory dia namony iainy ihany koa avy hatrany dia nidina ifotony tany toerana ny tompona ndraikim-panjakana ao Toliara nijery ny zavantranga atao amin'ny commune Marifoty vao Mandrosoa dia plus Toliara no mitatrantsika ny andidiny izay. Taitra tsampoka ireto nanao fivoriana ato amin'ny efitrano malalaka ny commune raha vao naheno fipohan'ilay grenade. Hainy zavantranga dia ireto ankizy roa ireto no nipohan'ilay grenade ato amin'ny tany malalaka ny commune. Hitan'izy ireo teo amin'ny toerana isamboran'izy ireo vorona ilay grenade araka ny fanazavan'ity ray aman-dreny eto an-tanàna. Lafa nagnavy vorogny ny tsaroa reheo
misy hazo zay ma tsy nijereko rehefa ampotsy hazo igny tsy hitany vorogny i mila vorogny igny tsy hitany lafa tsy nita regny hitany vy boriboriky zao eo lana sindanao re lana lany araky ny tantarany namany la nandesiny rehegny vita amizay ny fagnandesana azy egny la nandesiny rehegny i avy aroa igny manao somongasomonga rozy amy raiky namany zay apaipainy amy lohan'ny namany igny raha egny fa tsy hay hoe ino nandrara amizay njaraha eo zay hoe ka ataon'io fa vy igny tsy hamaky lohan'ny namanao la nijano rozy vita tany balahazo ndagny nareo handeha hamonjy i sarety zay agny hitao balahazo io fa andesy bakao hihisy asa rozy nandeha nihaly amy rehegny nagnano hamonjy rehegny rozy ety io misy tany milebe rozy eo amizay nalandrozy raha rehegny fanotonandrozy roe lahy ka ino koty agnarany raha igny misy raha atao kakikaky kelikeliky zay amregny rehegny araky filazandrozy azy igny nifanotona afaka amizay rehegny tonga de nipoky rehegny taitsy zahay aty nilay amizay nararobaka raiky amizay mivalibaliky manao nio raiky atao beke zay beke gn'agnarany toyny tsy hita tampaky efitseto voany rehegny la nivoraky tinain'igny aby la amin'ny fisikinany magnamany la tsy misy tavelany ny raiky voaeto koa miboaky ny tinainy fe tsy maro vatany torotoro aby mitsipitianraha igny mibasa io misy retony la militsy bakeo amizay la nandeha nilay bakeo i avy amin'ny raha misy tsinefo avaratsy tiky lavo ila feo avy hatrany dia nidina ifotony ireto tompon'andriam-panjakana eto Toliara ijery ny zava-nitsanga teto amin'ny komina Marofoty ny tolakandro ihany nampahery ny fianakaviana manamanjoro taitsy lay manentanareo loha manentanareo fianakavia manarany faritsy farany zahay lomay ny dodododo namonjy anareo atoy taitsy miaraka amin'ny maro miaraka aminareo loha misy raha kelikely liligny akandefa mbaravara eo fanjakana moa tsika nany zao nagniraka anay zao fa ao gny PRRM président Mikael ao gny premier ministre izao magniraka anay zay manan-kevitsy magniraka anay eo mety kelikely igny fa rozy Antananarivo agny moa magniraky andeso zay voatsiramby areo izay aviay io tsy hahalevy igny fa i zao volagny zao zay gny raha kely vao mikasika ny famatsiana herinaratra kosa nanomboka ny alatsinainy teo dia nisy milina atao amin'ny takambony manambola no simba mila manafatra piesy aingana afahana manamboatra izany no ny tsy fananana io karazany io ao amin'ny tahiry-ananana hoy ny Jirama mamokatra jiro hatramin'ny 18 mégawatt anefa ity milina ity izay miteraka tsy fampina amin'ny famatsiana ny tambazotra ka anto mitarika ny délestage amin'izao etsakilany lidina avokoa ny avon'ireo rano amin'ireo tohodrano ka tsy afahana mampiakatra ny famokarana herinaratra ao anatin'ny roa andro ny zoma sy sabotsy kosa nefa dia izy ny fandatsahana orana artifisialy noho ny afafenon'ny fepetra ahafahana manatsara ny famatsiana herinaratra mampitena Andriambolona sy Omekarana efitsony tsy maintsy mampiatra ny délestage amin'ny tambazotra iraisana Antananarivo indray ny Jirama amin'izao fotoana izao misy fahasimbana mantsy ny milina iray ao amin'ny etak Ambohimanambola izay tsy maintsy mivadika délestage ho an'ny Omalalaroby manodidina ny adondora sasany fatapahan-jiro mihodina araka ny fandaminana napetraka ny Jirama mahatratra hatrany amin'ny 20 mégawatt ny tsy fampinana amin'ny famokarana herinaratra amin'izao amin'ny hariva raha ny fanazavahana. Omaly maraina zany no natsapana fa misy piesy anankiray piesy maîtresse anankiray zany tena simba zany izay tsy ahitana ao anatin'le pièce de rechange zany dikany dia tsy maintsy amin'izao fotoana izao zany mitady ny Jirama an'io piesy io zany dia afarana farak'izay aingana ho tonga eto Antananarivo zany na izany tsy zany anefa tsy hoe mijanona fotsiny andran'izay zahay zany fa miezaka ny teknisianina izay tazanareo andro manalina zay miasa eto mijery ny vahaolana zany ahafahana amerenana nyty taky ity zany mariako fa amin'izao fotoana izao efa tena atao hoe limity ny production antsika zany efa mifanakaiky zany ny vokatra vokarina sy ny jifaina ka raha vao misy zany milina anankiray fotsiny miala amin'ny tambazotra
dia mivadika ho fahatapahan-jiro zany zay zavatra zay. Ka izay ny zavatra misy amin'izao fotoana izao manodididina ny 5 ka hatramin'ny 20 mégawatt eo ny tanjaky ty milina maty ty simba ty zany izay mivadika amin'izao fotoana izao izay délestage hitanareo amin'ny tambazotra sy izay aparitaka ny orinasa jirama amin'izao fotoana izao. Miankina amin'ny fahavitany milio no ahafoanany délestage ny jirama. Efa misy ny fampiresahana tsy tapaka amin'ireo orinasa ny vilany mikasika ilay piesy ilaina. Ny tsy ampy zany zao amin'ny maraina dia 20 mégawatt eo zany zay no délestena zany, fa ny hariva kosa dia tafakatra eo amin'ny 20 mégawatt eo zany zay fahatapahana zay zany. Fa averinay foana miezaka andro manalina zay eto ary amin'izao fotoana izao zay dia miara-miasa ny aksaf zany misy teknisianina zareo miaraka aminay koa zany mifanohana zany amin'izay atana ny vahaolana raha ohatra moa ka misy piesy mitovitovy ao amin'zareo zany zay satria efa mijery zay zao raha afaka faminona zany zay dia indramina aloha zay piesy anjareo zay. Lazany jirama fa efa mifanaka kely amin'izao ny filana sy ny vokatra azo. Raha vao misy noho izany ny fahasimbana na tsy fahatombanana amin'ny famokarana dia mivadika délestage avy hatrany. Anisan'ny vahaolana kosa ny fantatsahana orana artifisialy. Irsono zany ny zoma sy sabotsy izao noho ny fafenony ny fepetra ahafahana manao izany. Zao kosa dia anaraka ny resabe. Andriana Arson John mampiseho anato amin'ny pejiny. AZF vita ny match de gala au Mali, nivoaka nandresy ny présidence plus gouvernement. Vaovao malaza ratana ofisialy mampiseho anato amin'ny pejiny. Baolina kitra nampindramin'ny club Paris FC any AS Nancy Lorraine Iela Darira Erniain mpilalao amin'ny Baria ho an'ny tompilalaovana 420 sy 720. Raha jerena moa dia club milalao amin'ny division voalohany Ligue 1 ao France ny Paris FC izay club misy azy, ary eo amin'ny division faharoa Ligue 2 AS Nancy Lorraine. Vaovao malaza ratana ofisialy mampiseho anaty pejiny. Cannes U23 2027 Comores no ifandona amin'ny Madagasikara. Taorinin'ny atsapaka amin'ny dingana voalohany amin'ny fifanitsanana edina amin'ny Cannes U23 2027 dia fantatra fa i Comores no ifanandrina amin'ny Madagasikara. Raha tafavoaka amin'ity dingana ity Madagasikara dia hiatrika ny Afrique du Sud amin'ny dingana faharoa izay kasaina tao amin'ny volana Novambra 2020. Vaovao faran'ny filtre info ofisialy mampiseho anato amin'ny pejiny. Tsy ampy taona 17 taona ny iray amin'ireo vororoa anaovana fanadihadiny tamin'ny famonoana ny Stéphanie sy Aingoteny. Loharano, La Vérité Hebdo. Chasse info mampiseho anato amin'ny pejiny. Diso ny filazana fa ny tombony sarandalana mampitoy an'ankify sy Nosy Be hoy BMF. 4 ariary ho an'ny sprinter fohy, 10 ariary ho an'ny sprinter lava, ary 2 ariary ho an'ny fiara 4x4, ary entina mamaimpona ireo mpandeha anaty fiara izay tokony handoa sarandalana R1,000 isan'olona. Tsy maintsy hajaina tsakany sy andavany ireo fepetra mikasika ny arloza sy ny alina manokana ny fanajana ny fetran-danja sy ny isan'ny mpandeha ary ny fitandrona ny avizanan'ireo mpanamory sy mpiasa tsambo. Ary ireo sambo lehibe manana fitaovana ara-dalàna ahafahana mandeha andrika amin'ny alina ihany no manana fahazon-dalana ny tatitra aoriany amin'ny 10 ora hariva. Eo amin'ny lafin'ny toekarena tsy ny fitombon'ny arkarena faobe na ny PIB ihany no tokony andrefesana ny vokatry ny industria hoy ny CREM na ny sehatra imbonan'ireo mpahay toekarena. Anisan'ny tokony hijerena ihany koa ny famononana lasa ny fambosona ny orinasa eto an-toerana ary ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ho an'ny Jona Andrianatoanina, mpanorona sady mpikambana ao amin'ny cercle de réflexion des économistes de Madagascar, ohatra iray amin'izany i Fort Dauphin
araka ny fanazavana tokony hitarina any amin'ny faritra hafa eto Madagasikara zany ezaka izany mba ahafahana mampiroborobo ny toe-karena sy mampihena ny elanelana misy eo amin'ny faritra. Abraham Razafy. Mety ho anisan'ireo andro lehibe hampandrosoana ny toe-karen'i Madagasikara ny indostria, tsy tokony ho ny fitombon'ny ari-karena faobeany anefa no hijerena ny tena fetraka an'izany hoy ireo mpahay toe-karena. Ny famoronana asa, ny fivelaran'ny orinasa eto an-toerana ary ny fanakanana fotodrafitrasa ho an'ny mponina dia tokony ho isan'ireo masotsivana andrefesana ny tena tombotsoa entin'ny fampiasam-bola industrialy. Fortofay no anisan'ny ohatra azo raisina. Ny fisian'ireo orinasa lehibe dia nampiroborobo ny sehatra maro tao an-toerana, indrindra ny sehatry ny angovo. Misongadina amin'izany ny fisian'ny parc solaire sy ny parc éolien voalohany eto Madagasikara. Ny voatra ihany koa ny fotodrafitrasa iombonana toy ny lalana sy ny famatsindrano. Izany ho hijoana Andrianantoanina ny tokony aparitaka any amin'ny faritra hafa, tokony hitondra fampandrosoana ho an'ny faritra misy azy ny fitrandrana ireo harena voajanahary ary tokony hisy fetraka amin'ny vantana amin'ny fiainan'ny mponina ihany koa ny harena azo avy amin'izany. Dia ny faritry ny Andriamondrefana ao Toliara izay mitovy tanteraka amin'izany harena Kibontsara zany. Koa dia raha vita amin'ny Fort-dauphin dia tsy ho vitan'ny Toliara. Matoko izay fa mba hisy ny fivoaran'izany faritra Andriamondrefana dia Toliara zany ny faritra izay voatrandraka ny harena Kibontsara. Anisan'ny mety hiteraka dinamika mitovitovy amin'izany araka ny fanazavany ny fitrandrahana ireo harenan'ny Toliara. Ny fanamby dia ny azon'ny mponina sy ny toe-karena eto an-toerana tombotsoa maharitra avy amin'izany. Vaovao amin'ny lafiny fampianarana no hanohizantsika ny fampahalalam-baovao voafetra ho 704 sy iray alina ny mpianatra afaka raisiny oniversite Antananarivo ny taom-pianarana vaovao raha toa ka 3 alina mahery ireo mpianatra vao afaka baccalauréat raha ny eto Analamanga sy Bonglava fotsiny. Miankina amin'ny fisian'ny fotodrafitrasa sy ny isan'ny mpampianatra no ahafahana mampitombo ny isan'ny mpianatra raisina ho ny filohan'ny oniversite Antananarivo. Maro ireo mpampianatra lasa misotro ronono, misy ihany koa ireo nodimandry. Mbola fanambo an'ireo mpianatra ny fisafidianana lalam-pifanana ho an'ireo vao afaka baccalauréat manokana. Mbola manana saotra ihany koa ny fitadiavana asa ho an'ireo efa navita fianarana. Mifantoka amin'izany indrindra ny hetsika ho tanterana eny Ankatso izay ahitana fampahafantarana ireo kalazana lalam-pifanana sy fionana amin'ireo orinasa tsy miankina maro. Eliza Hermanina sy Marsiorana Ndrembovonjy. 3 alina mahery ireo mpianatra vao afaka baccalauréat enina amby 24 raha ho an'ny faritra Analamanga sy Bonglava fotsiny voafetra ny fafana mandray mpianatra ho an'ireo Université Mpanjakana eto Antananarivo. Mandidina ny 704 sy iray alina eo ny mpianatra ho raisina ho an'ny taom-pianarana vaovao. Izany isa izany izay efa nitombo raha oharina tamin'ny taona lasa. Miankina amin'ny fisian'ny fotodrafitrasa sy ny fampin'ny mpampianatra ny fafana mampitombo ny fandraisana mpianatra. Maro anefa ireo mpampianatra efa misotro ronono sy ireo nodimandry. Ireo mpampianatra an-tselika araka no lasa maro anisa izay mahatratra ny arivony. Isika tsy maintsy mijery foana hoe manao ahoana ny infrastructure, manao ahoana ny isan'ny mpampianatra, manao ny isan'ny mpandrarà. Dia ireo zany tsy maintsy mifehy ny hoe ny isan'ny mpianatra azo raisina. Amin'ity taona ity io mitombo kely raha oharina tamin'ny taona lasa angamba ataoko hoe mitombo eo amin'ny 500 eo fotsiny. Satria tsy maintsy mijery foana ny hoe tomanana ahafahana mampianatra ilay ankizy mba ho tsara ny kalitao. Satria ny ahafahana ny eritreritra an'izay zao resaka fandaminana ny sala sy emploi du temps no nijerena dia hita hoe afaka manampy kely fotsiny. Etsy ankilany mbola manano sarotra ny fitadiavana asa ho an'ireo mpianatra navita fianarana, nentina hanampiana ireo mpianatra amin'ny fitadiavana asa na stage. Nitsika ho an'ny mpianatra izay ho tanteraina eny Ankatso, manana tombony ihany koa ireo mpianatra vao afa-panadinana baccalauréat isafidy ny lalam-pifanana ho arainy. Nampiavaka tamin'ity fandraisana anjara sy ny fifaneraserana amin'ny secteur privé ho an'ny ampandrarà zany, izay mazava loatra izy io tsy ho an'ny bachelier irery ihany fa ho an'ny mpianatra eto Ambohitsaina izay efa navita fianarana ihany koa. Araka ny lazaiko teo ankoatra ny conférence izay ho ataon'zareo misy ihany koa le atao hoe orientation numérique, miresaka momba ny innovation sy sisa, miresaka ny tsenan'asa. Dia mazava loatra zany ankoatra n'ireo bachelier izay mety afaka hita hoe ohatran'io na mety débouché azo atao
dia opportunité ngeza be io ho an'ny mpianatra efa navita fianarana na ho an'ireo recrutement na ho an'ny stage. Aritra 2 andro ny 3 sy ny 4 septambra ny hetsika. Vaovao avy any Fenoarivo Atsinanana nafindra toerana amin'ny fonja manara-penitra ny apahan'ireo voafonja tao amin'ny fonja be ny Fenoarivo Atsinanana. Teo aloha manoloana ny fitombon'ny isan'ny voafonja ny tombo afito eny ireo voafonja nampidirina ao amin'ny fonja be ny Fenoarivo Atsinanana ka mifanitsakitro ireo voafonja misy amin'izy ireo no mbola miandry ny fotoam-pitsarana araka ny tatra avy any antoerana. Fitiavana Donisy Ivrasata no mitatra antsika ny antidin'izay. Mihoatra lavitra ny toerana zakan'ny fonja ny isan'ireo voafonja eo anivy ny fonja be ny distrika ny Fenoarivo Atsinanana. Fonja natokana ho an'olona 20 ny fonja. Efa tafakatra mahery ny 900 isa nefa ireo manefa sazy ao an-toerana amin'izao fotoana izao. Manome toromarika ny talepatry ny fandraran'ny fonja, ny amindrana, ny voafonja ao amin'ny fonja manara-penitra ao Fenoarivo Atsinanana. Natao hitsinjovana ny mahaolona ny voafonja. Fanapa-kevitra ankoatra ny fijerena ny lafiny fandriampahalemana eo anivy ny fonja. Efa tery ny toerana andraisana voafonja ao amin'ny fonja ankehitriny io ka ina hiteraka olana na amin'ny lafiny fahasalaman'ireo voafonja fa indrindra amin'ny lafiny fandriampahaleman'ny fonja amin'ny ankapobeny. Faharoa azo lazaina hoe malalaka sy manaja ny zon'olombelona ity fonja vaovao izay amindrana azy ireo ity. Samy resy lahatra sika fa anisan'ny zo fototra amin'ny maha-olombelona ary tsy maintsy isitrahany voafonja ny rano fidiovana sy fanadiovana, ny azavana fahamovelona, ny fitsaboana mifanaraka amin'ny tokony ho izy ary koa ny fisitrahana toerana fahamiaina sy rivotra madio ara-pahasalamana. Zany amin'ny anaran'ny ministera fitsarana sy ny fitaliavana jeneraly fandrarana ny fonja no anambaranay amin'ny fomba ofisialy fa manomboka androany fa 20 ny volana aogositra taona 2024 dia eto amin'ny fonja vaovao Fokotany Andreba commune rurale Ambodimanga 2 no iazonana ireo voafonja eto amin'ny tapitanana ny Fenoarivo Atsinanana. Natomboka omaly ny famindrana ireo voafonja, ahitana zaza tsy ampy taona misy 17 ihany koa ireo voatazana amin'ny fonja be ny Fenoarivo Atsinanana. Totosaina ny faran'herinandro lasa teo kosa ny lanonana ara-miaramila ho fametrahana galona ireo mpandraharaha ny fonja misy 17 eo anivy ny distrika ny Fenoarivo Atsinanana. Ho arahantsika kosa ary zao ny vaovao tapatapany. Tanterahana aty amin'ny distrikany Sambava renivohitry ny faritra Sava. Nisokatra omaly alarobia fa 20 ny volana aogositra 2024 izany ary aharitra 4 andro. Ny lohahevitra amin'ity fankalazana ity moa dia olo araika antsika jiaby mifampitsimbina miaro ny tontolo iainana kazary vavolombelon'ny Kristy. Ka mpizaika mahery ny 2 avy amin'ny faritra Savastiana no tonga namonjy izany. Tonga nanokatra ny fankalazana ny lehiben'ny faritra Sava Andriamatoa Razanantso Brasiliv David ary tamin'izany no nilazany fa ny fitondram-panjakana dia tsy misaraka amin'ny tanora ary nanentana ny tanora ihany koa moa ny tenany mba andray andraikitra eo anivon'ny firenena. Fitondram-panjakana dia tsy misaraka amin'ny fiangonana ny fitaizana ny tanora ka eto Monseigneur entinay ny teny fankasitrahana sy fisorana ny fiangonana amin'ny fitaizana ny tanoratsika mba ho tanora tegna ho vavolombelon'ny Kristy amin'ny toerana rehetra andehanan'ny tanoratsika mba ho hitataratra fa tanora vanona ary vonona andraikandraikitra no tanora volovolaintsika miaraka ary ny fitondrana sy ny fiangonana dia ohatrany vary sy rano tsy afaka misaraka ka manaingatsika rehetra tanora andray andraikitra ary ny fandraisana andraikitra ny tanora na tonga ny fisian'izao fagnovana hitatsika rehetra ary andraindray ny vahoaka malagasy mba ho masoandro mamiratra amintsika tsirairay. Mbola nitoy androany alakamisy 7 aogositra
Ny fitokonana nataony rehevahoaka avy ao Ambalmanasy Tanandava ao anatin'ny komina ny Tomasina suburbaine, fitokonana izay mitaky felany ben'ny tanàna sy ny tompondraikitra ny faranantany ao an-toerana noho ny famaroan'ny olana ara-tany ao anatin'ny komina ny Tomasina suburbaine no antony tafiditra tao anatin'ny faritra misy ny fefiny Brown commune. Rehevahoaka nanao fitokonana androany na dia teo ireo mpitandro ny filaminana raha toka teny ivelany ihany izy ireo omaly manome fepitaona 27 ny fanjakana Foibe irehevahoaka hanandrena filohan'ny délégation manokana PDS. Raha tsy izay dia fefeny vahoaka tsy azo idirana intsony ny Brown commune raha nambaran'izy ireo androany. Ka dia mangataka reto vahoaka reto efa tafiditra agnatin'ny enceinte-ny commune suburbaine Tamatave 2 ny vahoaka rehetrarehetra izay isoragna ny mpitandro filaminana. Tsy nisy ady teto tsy nisy ralatsika teto tsy nisy korotagna teto, tsy mitondra fiadanana ho an'ny vahoaka Tamatave. Faharoa, tsy le dose raika tsy vitan'izy raika ny zavatra milito ataona fa misy mpiara-miasa maro be miaraka aminazy angatahana koa Monsieur Christian ao amin'ny bifao angatahana reto vahoaka reto ajanona amin'ny asandreo. Eto zahay dia maneho ampahibe maso fa zahay agnatin'ny suburbaine dia malahelo amin'ny zavatra tsindro azo lena izay ataon'ny ben'ny tanàna ankehitriny amin'izao satria maro ny tany izay lasa tsy mankasitraka tsy mankato any ben'ny tanàna ntsony amin'izao ary mangalaka anazy tsy misy atakandro. Tsy hita tena toerana androany ary tsy mbola naneno heviny mikasika ity raha ity kosa ny ben'ny tanàna ny commune ny Tomasina suburbaine. Vaovao amin'ny sehatra ny fanatanjahantena miomana nomboka ny lalao fifanitsanana iakarana amin'ny CAN 2027 ny Bahrain Madagascar ao anatin'ny vondrona miavaka miaraka amin'ny Tanzanie, Nigeria ary Guinée-Bissau. Isika malagasy tsy maintsy maka isa angana ny ekipa pirenena malagasy raha te azo ny vita ny handrombana ilay tapakila tokana izay iadivana ankoatra ny fiatrehana ireo lalao sarotra dia mbola hiatrika olana amin'ny toerana anaovana ireo lalao tokony atao an-tanindrazana ihany koa ny Bahrain noho ny tsy mbola fahazahoan'ny Kanjam-Bahrain Mahamasina fankatoavana noho izany efa hita sahady fa tsy ho mora ny lalana izorana any amin'ny dingana ahazoana tapakila hiatrehana ny CAN 2027 an'ireo mpilalao ny Corentin Martins. Saromi Armanda no mitatrantsika ny alidin'izay. Hiatrika vondrona sady enjina no miavaka Madagasikara amin'ny fifanitsanana iakarana ny fiadiana ny amboarana Afrika 17 ao mivondrona ela no misy ny Bahrain miaraka amin'ny Nigeria, Tanzania ary Guinée-Bissau. Anisan'ireo firenena mampiatrano ny CAN 17 Tanzania miaraka amin'ny Kenya sy Uganda. Noho izany dia efa manana antoka fandraisana anjara ao anatin'ny fifanana anty izy ireo na inona toerana vitany ao anatin'ny vondrona. Vokatra izany niady azahoana tapakila faharoa amin'ity vondrona ity dia ifanaovan'ny Bahrain, Nigeria ary Guinée-Bissau. Anomboka amin'ny lalao sarotra any Nigeria ny dian'ny Bahrain ao anatin'ny lalao voalohany izay manomboka ny 1 septambra ka hatramin'ny 9 oktobra no anaovana ny andro roa voalohany amin'ny fifanitsanana. Fitsapana lehibe voalohany ho an'ny ekipirenena tariny Corentin Martins izany amin'ny andro faharoa kosa dia eo amin'ny Tanzania ny Bahrain tokony ho lalao atao eto tanindrazana izany saingy mbola tsy afaka mampiasa ny kianja ny Bahrain Mahamasina ny ekipirenena malagasy satria mbola tsy nahazo fankatoavana ny kianja. Noho izany mety mbola atao any Maroka indray ny lalao ka tsy ahazo tombontsoa avy amin'ny filalaovana eo anatrihan'ny mpijery malagasy ny Bahrain. Ny volana Novambra kosa dia namarika ny fionana indroa amin'ny Guinée-Bissau izay atao ao anatin'ny andro fahatelo sy fahaefatra amin'ny fifanitsanana. Ny andro roa farany indray dia kasaina atao eo anelanelany 20 sy 30 ny volana Martsa 17 sy 20. Mety ireo lalao farany ireo no anana anjara toerana lehibe amin'ny famaritana izay ekipa azo ireo tapakila ikarana amin'ny CAN. Eo amin'ny lafin'ny mpilalao kosa mbola tsy misy anarana vaovao misongadina mazava amin'izao fotoana izao na avy amin'ireo mpilalao any ivelany na avy amin'ireo mpilalao tontoerana izay niatrika ny fiadiana ny tompon-daka Madagasikara. Na izany aza mety anetana safidiny amin'ireo mpilalao eto tanindrazana ny mpanazatra Corentin Martins ny CFFA-ny FC Rouge izay mbola hiatrika lalao iray sy kluba eo ambany fiahin'ny CAF alohan'ny fiatrihan'ny varavarankelin'ny FIFA amin'ny volana septambra. Hanome fahafahan'ireo mpilalao voakasika izany azo fotoana ilalaovana sy hanamafy ny fahavonona ara-batana ireo lalao kontinantaly ireo. Noho izany mety hisarika ny sainy ny mpanazatra Corentin Martins ny zava-bitan'ireo mpilalao ireo. Raha mahafapo ny vokatra sy ny fahaizan'izy ireo dia mety azo toerana ao anatin'ny ekipirenena amin'ny fiantsoana mpilalao manaraka ho an'ny Bahrain A. Ho an'ny Bahrain noho izany dia efa manomboka ny ady mila fahavonona ny fitoniana ary fahazahoana isa amin'ireo lalao tsirairay no tanjona azahoana tapakila ikarana amin'ny CAN 17 sy 20.
tontolo ny fanatanjahantena ihany efa mandroso ny tontolo ny volleyball eto Madagasikara indrindra fa ny eo amin'ny sokajy vehivavy hoy Bakoly Arsouk Clarisse Randenilany izay filohan'ny federasiona teo aloha sady efa tao anatin'ny ekipa pirenena malagasy ihany koa ny tsy fampin'ny halavana sy ny toe-tsena hoety miady mandritra ny fifaninan'ny raisam-pirenena kosa ny mbola lesoka hoy ny fanazavana ilaina araka izany ny fampidirana mpanazatra manokana amin'sana ny fijerena ireo lesoka ireo ankoatr'izay dia ankalaza ny 20 taona nisy arany tao anatin'ity volleyball ity i Bakoly Arsouk Clarisse Randenilany ka izy ny fifaninana izay ataony fiandohan'ny volana septambra ho avy izao. Romier Manana sy Fetrindray Mananjara. Efa manomboka mivoatra ny fahaiza-manao ireo mpilalao volleyball malagasy amin'izao fotoana izao, indrindra ny sokajy vehivavy ny tsy fampin'ny halavana amin'ireo mpilalao sy ny toe-tsaina hoentina miatrika lalao goavana. Eo misehatra raisam-pirenena sisa ny mila renina dia mitovy ny avo teknika an'ireo any ivelany isika. Hoy Bakoly Arsouk Clarisse, araka izany mila mpanazatra manokana misahana ireo lesoka ireo ny federasiona raha toa ka hampitombo kokoa ny avo teknika an'ireo mpilalao. Niveau ny vehivavy aloha zany hitako hoe tsara fa lehilahy mbola mila tosika kely dia mieritreritra koa eo amin'ny resaka hoe resaka mental zany ny mpilalao rehetrarehetra zany tokony mba manana hoe toe-tsaina amin'ny hoe zany lazako anazy tokony combatif daholo combatif ary tokony asiana psychologue ao anatin'ny ekipa ary ahafahana mikarakara ny toe-tsain'ny mpilalao. Etsekelan'izay dia feno 20 taona amin'ny taona ity no nisy arany Bakoly Arsouk Clarisse teo amin'ny tontolon'ny volleyball. Izy izay efa nandrafitra ny ekipirenena malagasy no sady efa ny tantana ny federasiona ny taranja volleyball nandritra ny 10 taona. Noho izany dia isy ny fifaninanana izay atao anamarikana izay efa 20 taona izay ny 5 sy ny 9 septambra ho avy izao etsy Ankatso. Efa ninona ao anatin'izany ny tompon-daka sy ireo lefitra nandritra ny fiadina ny tompon-daka Madagasikara ao ihany koa ireo sokajy vétéran. Tanjona ny eonana indray amin'ireo izay efa mandrafitra ny ekipirenena hatramin'izay. Vétéran lehilahy izay andraisan'ny sport Matavy Anjara dia miaramila gendarme dia misy ihany koa ny ekipa lehilahy ahitantsika andreo national taloha dia misy ihany koa ireo national vehivavy. Tanjona aloha zany dia za hoe mba te hifanena amin'ny mpilalao volley eto amin'izay. Mitoetra antsika tao anatin'ny fampahalalam-baovao fanombohana ny fankalazana ny 70 taona ny tarika feo gasy ny fampisehoana ho tanterahina miaraka amin'ny Eric Manana ny sabotsy 20 aogositra ho avy izao etsy amin'ny CCI Bato fampiaina ny tantara ny tarika tao anatin'izay 30 taona izay izy ireo amin'ny alalan'ny fampisehoana irana ny irany Eric Manana manokana sy irany tarika feo gasy ranoray ny irany mandritra ny adiny 4 be izao efa nomesatony ny sahady amin'ireo ira vaovao anatin'ny album ivoaka amin'ny taona 17 amby roa izao ihany koa ny tarika anatin'ity fampisehoana amin'ny sabotsy ho avy izao ity anatanteraka fampisehoana any Eropa kosa ny tarika feo gasy Eric Manana ao aoriana io amin'ny sabotsy ho avy izao io mampisedra amin'olona eo amin'ny sariny Omega rany Abitsona. Olona tsy mbola niara-nakatsehatra no navondry ny Eric Manana tamin'ny fampisehoana iray tany Bordeaux 30 taona lasa izay. Tao amin'ny toerana fiomanana mialoha ny ankarana an-tsehatra vao ny fanontany tamin'ireo namany tamin'izany nahitana Topokla Rakotovra, Topokla Fafa ary Beny Eric Manana ny amin'ny fandaminana amin'izay anao feo voalohany, izay anao hira solo, ireo hira ho iraina sy ny fandaminana ny fomba hitondrana ny fampisehoana. Afa-po tamin'izay nataon'izy ireo anefa ny mpikarakara ny hetsika karesy lahatra ny amin'ny andrehan-tanana ny fanohanana ny tarika anatanteraka fampisehoana tany ivelany teo noteraka ny feo gasy. Nandritra ny 3 taona tany ivelany no nanao fampisehoana voalohany tarika izay vao noty teto Madagasikara. 30 taona ty aoriana anisan'ny tarika manana ny lazany sy ny toerany eo amin'ny sehatry ny kanto malagasy ny tarika feo gasy. Tafiditra anatin'ny fanamariana ny 30 taona ny tarika io araka izany ny fampisehoana iarany amin'ny Eric Manana ny sabotsy 20 aogositra ho avy izao etsy amin'ny CCI Vato. Ao amin'ny amfitheatre CCI Vato manomboka amin'ny telo izy io dia tsy aromariana fa manomboka amin'ny telo io dia tsy fantatro hoe afiry ny farany fa adiny efatra ho mois adiny efatra farafatarana satria anarotra ny mbafetinay io zay anolorana zay mba mamy avy ety aminay dia
tiana ohatran'ny fotoany koa vanim-potoany koa ny pakafify gasy rehetra dia tena anome zay toboka amin'io fa dia adiny efatra ny fampisehoana au moins adiny efatra mba andronay io dia araroty reto araroty zay tify gasy rehetra rehetra marina rehetra tonga ava fa teny irevo zay ary tena hoatolotra amin'ny fola izy ary mba fahatsiarovana ihany koa mizokonalay isany drakoto franc fafa barliva azata misaotra amin'ireo tompoko. Fampisehoana any Eropa no fandaharam-potoana manaraka ho an'ny tarika fiogasy anatin'izao fankalazana ny 70 taonan'izao amin'ny fiandohan'ny taona 7 kosa no vinavinaina ivoaka ny album vaovao any tarika fiogasy. Hoarahantsika kosa ary zao ny voambolana. Ny voambolana hoe mangi indray ny fantarina ny heviny ka izarana mampiasa amin'ny andavanandro. Ny hoe mangi dia ireso-kaja amin'ny hoe mibeda na koa mamihina mafy amin'ny ratsan'ny tanana, mitovy hevitra aminy koa ny tolona na koa mangeja. Amin'ny teny frantsay ny azo antoka anazy dia hoe étreindre na serrer. Voambolana azontsika tenenina ohatra rehefa amin'ny teny malagasy atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity. Vao nahita an'ireny ny tojosoa dia nangia azy satria efa amantaonana izy ireo tsy mifankahita no izy namita iraka tany sakara na koa hoe matsiaro tsy manam-potoana lanilaniana amin'ny zavatra hafa mihitsy izy noho ny asa izay mangia azy. Hitantsika ny koa voambolana io ohatra ao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Tsy hoe mpanakirotan'izay rehetra midina an-dalambe be mangi fa ny ankabetsahan'izy ireo kosa nefa dia voafitaka ihany olay mpandinika fiarahamonina. Rehefa izay no fantatsika dia azontsika tenenina amin'ny andavanandro araka ny tokony ampiasana azy ity voambolana hoe mangi ity rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidy ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV+ Madagascar. Manasatsika zao anaraka ny eo araoe. Faritra maromariana Madagasikara no efa mampiasa ny motoculture Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao. Manolotra ho anao. Moteur, action. Iko, fa ahoana moa zany tsy ana lamba amindry? Ka sao dia be indray lambanareo dia hipahapahaneo fa izay koa aza nasa lamba zao za akony dia ana lamba eto akony. Dia hititio ahy zany ny indry fa samy manahy eto tsika ko. Ny indry sady amin'izay be da be ohatry nina lamba haiko. Zay manana akanjo be dia be dia normal zaniko zay nge mpanan-karena e. Zay nga ohatrinareo. Dia rehefa mpanan-karena ary indry dia manovy indry tady vaovao azy zany fa mboa mpanan-karena nge ty raha matoty sao dia mieritreritra rehefa tadinareo rery io hitambarany ty. Ye ditambarana ary dia samy zany manao izay mety amin'ny anazy eo sady tsitsitsy. Efa be lamba be nareo dia efa nandefitra izay dia ahoana mihitsy mbola izay ihany mandefitra dro za aloha tsy manaiky an'izany e. Ka ny anay kosa kely misy zazakely dia tsy maintsy manana lamba. Ka inona raha inona zany zay nga nanamboatra ny zanakareo? Tolony lamba tanakely tsy mety ahana tolona dia soritra teny azay a. Ay dia asy fetrany hoe atretony indry zany dia atretony anara zany. Ka torinay zao manana lamba dia zay sady nareo zany tsy azoko mihitsy dia velona nareo rehefa manana akanjo be dia be zay nefa ny zanakareo miperaka foana nareo manana lamba foana isanandro zay nge mahavidy friperie mahavidy akanjo nareo dia anitra velona any aiza ve lambako loka avidinareo tsasaky ny fefa ny hena tsasaky ny fefa ny indry mandeha isan-kerinandro dia nefa nareo misy manindrinindry anay eo atsipiko reny lamba reo dia mitena zay tsy maninona kia tsy pasy fa raha ohatra fanipazandrian'ireo ny vidanandriana tsasakilao dia tsy maninona fa tsasakilao ahoany raiky lao farafaratsy ny vidinany mpivarotra fa menatra zao vehivavy zao ve dia vidy atsasakilao izy ianao ba non dia izay koa fe dia olona firy zay dia ozy ilao hoe atsasaky ny fefany dia hoampy anay fa zao fotsiny aleo le tadindamba aloha dia samy manany anazy fotsiny fa aleo samy mananany e ohatrany tsy tahiditra amin'le adinareo ako fa minana fampiresaka moramora e ohatrany anareo any mihaino manodidina daholo mihitsy mitavatabanareo efa mba torinay tokony ana lamba androany dia jere azony eo lamba satria fampiresahana moramora koa ohatrany anareo any nitapoa amin'ny miady eto amin'ny titanany ity eno manodidina daholo nresakinareo amin'io sady mifanala baraka za zao avy any ambony avany zao maheno amin'ny feo anareo avy any ambony avany
fanarabaraka friperie hena mamalala miano tsolole tsy nareo any miady nolo samy miady ny tokantrano miany n'olona dia mamangingina rehefa misy ny fifankazahoana dia mahaiza ny fampiresaka aza ny fanalabaraka fa boribory ny tany ilaina ny fifanajana eo amin'ny fiarahamonina Coupé dans la boîte. Farina atretiny anjarako tamin'ity alina ity misaotra antsika rehetra tsy nisaraka hatramin'ny farany grasy Andre Jitoerina kosa mbola hitondra ny songadina ho antsika rehetra indray veloma tompoko. Vaovao eo amin'ny lafiny sosialy ny hoentintsika ato anatin'ny songadina miakatra ny vesatra zakainy Ray aman-dreny amin'ny fampidirana ny zanany an-tsekoly mandidina ny 3 hetsy ariary isam-pianatra ny vola mety lany amin'ny fitaovam-pianarana sy ny kojakoja ilaina ho an'ireo fianakaviana sahirana lasa sakana lehibe amin'ny fanohizana ny fianarana izany amin'ny commune Apanefy nisy fiara-miasa teo amin'ny commune sy ny fikambanana Amicale des bons amis de l'île de la Réunion nanampiana ireo ankizy tena sahirana mpianatra 590 no nahazo kit scolaire ho fanamavanana dia vesatra mianjady amin'ny Ray aman-dreny. I Abraham Razafy sy Birasatana mitantratsika izay songadina izay. Tsy mora ho an'ny Ray aman-dreny ny miatrika ny fandaniana amin'ny fidiran'ny zanaka an-tsekoly. Ho an'ny fianakaviana sasany mety hatratra 3 hetsy ariary isan-janaka ny vola ilaina amin'ny fitaovam-pianarana sy ny kojakoja samihafa. Ao anatin'ny fahisarainana tanteraka izahay amin'izao fotoana izao amin'ny manomboka amin'ny fitadiavana ny fitaovam-pianarana raha hoe fampianarana manaraka ny fianatra tena lafo dia lafo tena lafo mety manodidina any amin'ny 300,000 ariary any. Ao amin'ny commune Ampanefy izahana ny hitadiavana vahaolana indrindra ho an'ireo ankizy avy amin'ny fianakaviana tena sahirana. Anisan'izany ny fiaraha-miasa efa nisy hatramin'ny taona 2022 teo amin'ny commune sy ny Amicale des bons amis de l'île de la Réunion. Tamin'ny taona 2022 efa nisy ny fanomezana kit scolaire ho an'ireo mpianatra. Notohizana izany ezak'izany amin'ity taona ity ka 570 ireo mpianatra nahazo kit scolaire. Ho an'ny ben'ny tanàna Apanefy, maro ireo zaza sahirana no tsy manana pia izay kendrena amin'izao fanampiana izao. Tanjon'ny commune ihany koa ny ampidiran'ireo ankizy any an-tsekoly na dia mbola misy aza ny olana amin'ny fandoavana ny droit. Ny ampy ny isan'ny ankizy nahazo tombontsoa satria efa mahatratra amin'ny 570 zany nahazo an'ireo kit scolaire ireo. Dia ataona hoe tena fankasitrahana ary mirary dia mirary tokoa izay ny hitohizan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny La Réunion sy ny commune Ampanefy ary tena mankasitraka indrindra satria betsaka an'ilay sahirana amin'izao fotoana izao ireo ankizy nahazo ireo zany dia tena ankizy tena sahirana tena tsy misy pia mihitsy ary. Dia mbola anjarany ao anatin'ny tanjon'ny commune Ampanefy ny hoe apiditra ny olona ny an-tsekoly satria manana olana zareo amin'izao fotoana izao ny resaka droit reny dia hijery izay ny fanalefahana an'izy ireny izany hoe mety mba ny atsasany alohan'ny Ray aman-dreny dia ny atsasany ho zakain'ny commune tena ho ataonay zany ary mety hivarotra ihany koa izay matrapiditry ny fianarana zany hivarotra fitaovana mba amin'ny vidiny mora izay zany ny tanjona aloha amin'ny fanabeazana. Ho an'ny Amicale des bons amis de la Réunion dingany iray anampian'ireo ankizy hanohy ny fianarana izao. Fanehoana ny firaisankina sy ny famatorana amin'ny La Réunion ihany koa izany ary kasaina hotohizana hatramin'ny taona 2023 ny fiaraha-miasa. Effectivement, on fait une première édition l'année dernière sur la distribution des kits scolaires. Nous avons souhaité poursuivre cet effort pour que les enfants puissent travailler encore cette année. Et effectivement, cette année, il y a plus de 200 élèves qui ont bénéficié de ces kits scolaires. Donc pour nous, c'est une fierté de venir ici, à Madagascar, pour donner ces kits scolaires aux enfants. Amin'izao fotoan-tsarotra izao, ny fanampiana toy izao dia mety ho fitaovana iray hanakanana ny ankizy tsy halan-daharana ary indrindra hanomezana azy ireo fahafahana noho ny fianarana. Dia izay koa netiko marina ny fampahalalam-baovao amin'ity alina ity makasitraka antsika manaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko.